manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tomposaina sy atolotra ny pasteur Randriary Malala Sertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tsemarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Dia amin'ny fifaliana indray no androsoana ato anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy izay manaraka ity fahitalavitra ity ho ampitomboana antsika mandrakarivana eny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo zanany hitanao manokan'Andriamanitra satria misafidy fiainana ianao mampandroso ao tenin'Andriamanitra izao. Pasteur Joseph Herniaina rakotan'andrasana miarabanao, miaraba ihany koa ny ray aman-dreny pasteur Tovinarivo Tsemarivony. Tonga soa pasteur. Iany toko dia manona trano ny fiadanan'Andriamanitra feno ho amintsika rehetra pasteur Joseph Herniaina rakoto indrindra moa zany ny mpanaraka nyity fandaranyity eto Antananarivo manerana ny Madagascar ray manontolo indrindra tsy adino mihitsy miarabantsika ty ampitan-dranomasina toy ny reto malagasy anabavy kely maromaro eto Allemagne, aty Berlin, Francfort sy ny manodidina rehetra. Itsika eto Frantsa, eto Paris moa zany dia maro be ny mpiray fanantenana izay manongila tsofina manaraka an'ity fandaranyity. Ianareo eto Dubai izay maro dia maro koa ny mpanompon'Andriamanitra mandray an'ity fandaranyity eto Dubai, ny eto Koweït, ety ato Liban, misy koa atao Corée du Sud ato, ary indrindra moa zany amin'reto nosy ravavy toy ny eto Seychelles, Comoro, aty Abidjan, aty Maurice, La Réunion ty maro tsy voatanisa moa zany pasteur be dehibe ny malagasy manaraka an'izao fandaran'izao. Voarainay daholo ny afatra rehetra izay ampitondrainareo ny fampaherezana. Mahafinaritra moa zany dia tsy tsika ihany mampahery fa ny olon-dreny koa dia mampahery, ary misy somary sarotiny mihitsy raha vo tahaka ny hoe tara le fandarana zany dia misy sarotiny hoe aiza ny toko fa zao fa atao tsy hitany misy an'le toko fa izao aiza ho aiza, dia tsapa zany hoe misy ny manaraka ny fandarana ny ampitan-dranomasina na ny eto an-tanàna izany. Eny tompoko. Iny ary alohan'ny zavatra rehetrarehetra dia hivavaka isika satria tsika dia fitaovana ihany pasteur. Andriamanitra ny tompony teny dia izy no hitarika atsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra mankasitraka anao zay sotra indrindra noho ny amin'ny fahasoavana be dehibe zay atobaka ao. Fitiavana mandrakizay nitiavanao anay dia mampahatra ny famindramponao ianao. Anisan'ny fahombiazanay tompo ary fandresenao anay, fandresenao an'ireto mpijery mpanaraka izao fandarana izao ianao mandefa ny teniny ho taridalana, mandefa ny teninao ianao mba ahafanay mahalala ny tokony ataonay, ahafanay mandray fanapahan-kevitra ihany koa amin'ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy malalako iriko mba hialololalana ny fampianarana, ny fanambarana ny eny fanamasina, mba hanokatra ny fon'ny olona, mba hahatonga ny fon'ny olona ho tanoloraka aniriny zany teny zany, ka ny teny izay ho raisiny dia hitondra fiainana be dehibe ho azy. Misy saotra raiko ny anaran'i Jesosy, amen. Samoela Vahao toko fahaenina fakina manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy soramandro manao hoe ny namindrana ny fiaran'i Jehovah nakany Jerosalema. Ary novorin'i Davida indray ny lehilahy voafantina rehetra tamin'ny Israely dia 3 alina. Dia niainga Davida sy ny olona rehetra izay nanaraka azy ka niala tany Balajoda apakatra ny fiaran'Andriamanitra izay niantsona ny anaran'i Jehovah tompony maro izay mipetraka amin'ny kerobima. Ary nataony teo amin'ny sarety vavao ny fiaran'Andriamanitra
ka nety ny avy tao an-tranony Abinadaba teo ankavona ary Oza sy Ahio zanaky Aminadaba no nampandeha ny sarety vaovao ary de nety miala tao an-tranony Abinadaba teo ankavona niaraka tamin'ny fiaran'Andriamanitra izany ary Ahio nandeha teo anoloan'ny fiara ary Davida sy ny taranak'Israely rehetra nitsinjaka teo anatrehan'i Jehova tamin'ny karazany zava-maneno rehetra natao tamin'ny hazo kipreso dia tamin'ny lokanga sy ny vali sy ny apongatapaka sy ny korintsana ary ny kipantsona ary noho ny tonga teo amin'ny famolonina kona izy dia naminditra ny tanany tamin'ny fiaran'Andriamanitra Oza ka niazona azy satria nazerany omby ny fiara dia nirehetra tamin'ny Oza ny fahatezeran'i Jehova ary namely azy teo Andriamanitra no ny fadisony ka dia maty teo anilan'ny fiaran'Andriamanitra izy ary tetezitra Davida no namelezan'i Jehova ny Oza ka dia nataony hoe Perezoza ny anaran'izany tany izany mandrakandroany ary Davida natahotra ny Jehova tamin'izany andro izany ka nanao hoe nahoana no entina aty amiko ny fiaran'i Jehova ary Davida dia tsy nentina mindra ny fiaran'i Jehova ho any aminy ao an-tanànany Davida fa navily no ao an-tranony Obed-Edoma gatita ary mipetraka 3 volana tao an-tranony Obed-Edoma gatita ny fiaran'i Jehova ka dia notahiny Jehova Obed-Edoma sy ny ankonany rehetra ary nambara tamin'ny Davida mpanjaka hoe Jehova efa mitany ankonany Obed-Edoma sy izay nananany rehetra noho ny fiaran'Andriamanitra dia nandeha Davida ka napakatra ny fiaran'Andriamanitra tamin'ny mpifaliana avy tao an-tranony Obed-Edoma ho any tanànany Davida ary rehefa namindra inenina ny mpitondra ny fiaran'i Jehova dia namono omby sy zanakombo mifaha izy atao fanatitra ary Davida nitsinjaka mafy dia mafy teo anatrehan'i Jehova sady nisalotra efota ongony fotsy ary Davida sy ny taranak'Israely rehetra dia napakatra ny fiaran'i Jehova tamin'ny omby sy ny feon'ny anjomaro ary noho ny tonga tao an-tanànany Davida ny fiaran'i Jehova dia nitsirika teo am-baravarakely Mikala zanaka vaviny Saoly ka nahitany Davida mpanjaka nibitaka sy nitsinjaka teo anatrehan'i Jehova ka dia nikizaka azy tao am-pony izy ary napiditra ny fiaran'i Jehova ny olona ka nametraka azy teo amin'ny fitoerany tao amin'ilay izay nahorin'i Davida hitoerany ary Davida nanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana teo anatrehan'i Jehova ary noho ny voatitra Davida ny fanatitra dorana sy ny fanatim-pihavanana dia nitsodrany ny vahoaka tamin'ny anaran'i Jehova tompony maro izy dia nomeny mofo ray sy hena iray didy ary ampepam-boaloboka iray avy ny olona rehetra dia ny Israely rehetra nalana vavy ary dia samy nody tany an-trano avy ny olona rehetra ary Davida koa dia mba nody hitsodrano ny ankonany fa Mikala zanaka vaviny Saoly nivoaka hitsenan'i Davida ka nanao hoe akory ty voninahitry ny mpanjakan'i Israely androany ilay nanary lamba anikeo teo masony zanaka vaviny mpanompony taky ny adala manary lamba tsy manan-kenatra ary Davida tamin'ny Mikala teo anatrehan'i Jehova izay nifidy hanony rainao sy ny ankonany rehetra ka nanendry ho mpanapaka ny Israely olony Jehova eny teo anatrehan'i Jehova ny tsinjahako ary mbola hivazina kokoa noho izany azaho ka ataoko tsinitsinona ny tenako nefa hiaraka hanamboninahitra amin'ireo tovavy natsoinao eo aho natsoinao eo kosa aho ka dia tsy nananjanaka intsony mandra-pahafatiny Mikala zanaka vaviny Saoly. Pasteur Ray Aman-dreny. Ya na isaorantsika zay vaky teny somary lavalava kely zay pasteur Josefa ity Samoela faharotoko fahiny ity moa zany misy lesona be dehibe mihitsy izy ity dia izahantsika hoe ho tratrarina daholo le izy mizatra tsy mitovy mihitsy le loha hevitra ao anatin'le izy kanefa dia toko anankiray la izy dia mifangarongoaro fa tsy maninona satria zay moa zany le mianatra zay le mianatra zay raha to zany pasteur aloha zany fitinytroko hely ny teo amin'ny toko fahadimy dia lay fanosorana fahatelo nanosorana ny Davida mpanjaka voalohany Samoela voalohany toko fahenina amby folo ny Samoela faharoa toko faharoa dia eto indray zany izy nosorana fahatelo nandray ny fahefana feno amin'ny mahampanjaka azy teo amin'ny taranak'Israely Davida teo amin'ny toko fahadimy io zany hoe voaositra tanteraka
amin'ny mahampanjaka ny Israely azy. Ny nampalahelo fotsiny moa zany maty daholo ny tamingan'ny Saoly a, nisy an'ilay farany teo zay noresantsika hoe isy boseta, io no mpanjaka farany amin'ny lehibe Saoly kanefa dia tsy naharitra ny fanjakany a, fa roa taona ihany dia namany akaiky ihany no namono azy a, satria dia mpiara-miasa tamin'ny tao ihany no nitsiapany tendany a, dia roa taona monja zany no nanjakany isy boseta dia maty tamin'ny noverina hoe famonono labobina nafatan'isy boseta tamin'izany vanim-potoana izany. Eto amin'ity toko fahaenina ity indray nefany a, rehefa tonga teo amin'ny fanapahana amin'ny fahafenona i Davida dia anisan'ny toetra sy ataoko hoe fiainana mahafinaritra be ny tondranin'ny Davida ny fanjakana. Eto mihitsy izy zany no neverina hoe manomboka amin'ny fahafenona ilay fitondram-panjakana zay netiny, dia ny zavatra nataony aloha zany miaiky izy fa tsy vitany reny ny fitondrana. Io mantsy zany pasitera amin'ny fomba fitondrana olona ohatra hoe firenena na fitondrana fiangonana dia misy ny atao hoe leader na ny lohany zany. Avy any amin'ny lohan'iny no mahazo omen'Andriamanitra ny hoe vision zany hoe na karazana projet de société izy na tsy haiko hoe inona ny fomba filaza azy a, na programme, dia amin'ny alalan'ny lohany Andriamanitra no manome vision. Fa ny vision nefany a tsy afaka ho tanteraky lay mpitarika irery, fa ny vision zany a tsy maintsy zaraina amina mpiara-miasa. Ary zany foana no ilaina mpiara-miasa ohatra hoe eo amin'ny fitondram-piangonana na fitondrana asan'Andriamanitra anankiray indrindrindrindra fitondrana firenena, tsy maintsy mila mpiara-miasa ianao mba hatanteraka ny vision anao. Dia i Davida efa natakatra an'izay sahady satria tonga teo izy diso ny andiny voalohany vakinao teo hoe ary dia novoriny Davida indray ny lehilahy voafantana rehetra amin'ny Israely telo alina, dia niainga Davida sy ny olona rehetra zay nanaraka azy ka niala tany Balajoda apakatra ny fiaran'Andriamanitra zay niantsona ny anaran'i Jehovah tompony maro zay mipetraka amin'ny kerobima. Zero tsara zany fa naka mpiara-miasa izy teto a, dia inona moa le zavatra nataony teto? Tsy voasoratra mazava eto ny hoe nametraka n'ilay fitondram-panjakana teo am-pelantanan'Andriamanitra Davida, fa midika an'ilay hoe napakatra ny fiaran'Andriamanitra, napakatra ny fiaran'Andriamanitra ary tsy izy rery a. Io zany zao raha ohatra hoe olona ataoko hoe roapolo na folo mahery kely dia efa mety mahazaka ny fiaran'Andriamanitra. Fa teto nefany a, telo alina voafantana zany soratra masina, olona telo alina voafantana no natsony Davida mba ampiakatra io fiaran'Andriamanitra io a, izay niantsona ny anaran'i Jehovah tompony maro zay mipetraka teo amin'ny kerobima. Inona moa izy pasteur? Io zany no fanatrehan'Andriamanitra. Eo amin'ny fiaran'Andriamanitra io no misy an'io kerobima io, ary eo Andriamanitra ny manatrika. Raha iresaka aminy zany mpisorona anankiray na antany zavatra amin'ny mpanjaka, dia tsy maintsy eo amin'ny fiaran'Andriamanitra io na ny hoe tabernakla ozy tsika, dia ao daholo ny misy ny didy folo, ao ny misy ny TNR nantsimoka sy ny maro samihafa, dia ao zany Andriamanitra no manatrika. Ka rehefa tonga zany Davida teo amin'izay fitondrana izay, pasteur Joseph Rakoto, dia namaky azy dia hoe Andriamanitra manatrika eo amin'ilay fitondram-panjakana, Andriamanitra manatrika eo amin'ilay fiangonana, Andriamanitra manatrika eo amin'ilay fitantanana ny vahoaka tsiraray aby. Zany pasteur zany anisan'ny tena modely ngezabe mihitsy hoe raha mpitondra fivavahana ianao na mpitondra fiangonana ianao dia tokony ho azo antoka mihitsy hoe momba Andriamanitra, tokony azo antoka mihitsy hoe mitarika Andriamanitra, miaraka amiko Andriamanitra, satria Andriamanitra no manome ny vision araka ny teniko taminao teo. Ary ny vision tsy tanteraky ilay olona nomena vision samy rery, fa tsy maintsy mila mpiara-miasa ilay olona zay nomena zay vision zay a pasteur Joseph sao dia misy tsindry be koa ianao. Zavatra anankiray tiako tsindriana ray aman-dreny pasteur Atovo a, tena tsapany Davida mihitsy zany fa tsy vitany io fa mila an'Andriamanitra izy, satria vao nanomboka niditra teo amin'le vao tafapetraka izy a, dia zay no zavatra tao anatin'ny sainy manao hoe Andriamanitra no mitaridalana ary azo ny antoka mihitsy hoe raha Andriamanitra no mitaridalana azy a, raha Andriamanitra no tena manolo-tsaina azy a miaraka amin'reto mpiara-miasa ireto, dia afaka ny andeha lavitra izy. Izy moa efa karazana expérience vaincue any ihany zany hoe efa
ny aina ny tao alohana dia tsy teo amin'ny fanjakana izy pasteur satria mamakitsika efa teo amin'ny lesona teo aloha alohan'ny andianana ene tena nisy fianarana lesona mahafinaritra mihitsy ny raisina tamin'ny davida hoe alohan'ny ediny a alohan'ny anatrehany a dia zao manontany an' jehovah aloha izy makatolo-tsaina manokana avy amin'andriamanitra aloha izy ka zay no natonga anazy ary zany tokony fiainana ho an'ny olona zay natsangana hompitantana pasteur tena hoe tsy afaka ny andeha lavitra ianao raha tsy momba anao andriamanitra afaka mandeha ianao a dia afaka manao zavatra ianao a fa tsy tafavoaka io raha tsy eo andriamanitra ary raha tsy saina avy amin'andriamanitra io a dia tsy maintsy andalo fahasahiranana io pasteur tsy maintsy andalo problème io ray mandray pasteur ato zay zao ny zava-dehibe anankiray zay ary zay no ilana an'ilay hoe eo amin'ny sehatry na asan'andriamanitra na eo amin'ny fitondrana firenena na olonasa pasteur dia tsy maintsy mila mpiara-miasa foana zany ny faharoa dia resaka indray tsika eto a zay moa ny ataoko hoe be lehibe lesona fangaroaro izy ty natao tao anatina sarety anankiray a ilay fiaran'andriamanitra io dia navoaka tao avy tamin'ny tranony abinadaba ozy ny soratra masina dia nisy ombo ny tarika izy io raha ny tokony ho izy aloha zany pasteur Josepha dia tsy ombo no tokony hitarika ilay fiarany faneken'andriamanitra fa misy lalànana izy io ka ny lalànan'izy io a dia ny mpisorona zanakiarona zany hoe avy amin'ny taranaky ny mpisorona be avy amin'ny taranaky arona na avy amin'ny taranaky levy ny taranaky levy rehetra zany no milanja io fiarany fanekena io zay ny tokony ho izy fa tsy tokony hoe omby no asaina mitarika an'lay izy zay zany aloha zany rehefa adosoana ngeza be zay zavatra izay ny manaraka zany dia nisy an'ity lehilahy anankiray atao hoe oza io oza dia anisan'ny olona anankiray zany pasteur tsopo ary nanana fitiavana amin'ny akapobe nanana fitiavana ihany izy a ny asa fanompona matoa izy a niaraka tamin'ny davida teto nanana fahasarom-piaro nanana fahasarotam-piaro fa sainginy nampalahelo dia ity rehefa nivadika ilay sarety mitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah io dia tsy lay sarety loatra no nitohanany tsy vadika fa lay fiaran'ny fanekena ilay fiaran'andriamanitra zany notohanana ary dia voalazany ten'andriamanitra fa nasiany Jehovah izy dia maty tezitra taminy mihitsy Jehovah tena tezitra taminy andriamanitra mampatsiahy zavatra ngeza be tamin'ny tantaran'ny Saoly mpanjaka ao amin'ny Samoela voalohany toko 7:10 i Saoly a dia mpanjaka fa i Samoela dia mpaminany nisy fotoana taratara kely zany Samoela dia hoy Saoly manao hoe tery loatra poritra loatra dia nataoko ny asa fisoronana dia tamin'izy nanao ny asa fisoronana iny no nitenenan'andriamanitra manao hoe noho izany dia tsy aritra ny fanjakanao nanomboka teo zany niala ilay ositr'andriamanitra tao anatiny tadio tsara pasteur fa misy ny atao hoe andraikitry ny levita sy ny andraikitry ny mpisorona raha teto amin'ity testamenta taloha ty zany zao dia anjaran'rareo no milanja ny fiarany fanekena io tsisy idiran'ny olo-kafa mihitsy io tsisy idiran'ny oza mihitsy zany io fa ny any oza zany vokory lefa tsoraposilay hoe arovana tsy hivadika fotsiny ity kinanjo tezitra tamin'ny andriamanitra mampatsiahtsika hoe ny zavatra ny olona rehetra samy hoe tenan'ny Kristy daholo fa ny zavatra misy pasteur tsy afaka dia mifampitsabaka loatra tsy afaka mifampitsabaka loatra hoe ny rarahana mpisorona ny rarahana mpanompon'andriamanitra amina rarafa ohatra hoe tsika ny rarahana pasteur dia mitory teny mamerina maro amin'ny fahamarinana mitoro ny filazantsara miambona ny oron'andriamanitra ary raha tena mpanompon'andriamanitra matianina le olona tena natsoan'andriamanitra hitandrana fiangonana ny marina zany a tsy hoe za zao ohatra hoe amin'ny pastera dia tsy hoe sady manao pastera ako a no mandeha manao afera manao dabokandro ohatra zany na sady pastera aho no mandeha manao asam-panjakana na sady pastera aho no lasa ministra tsara nitoerana ministra sady pasteur no manao politika dia tsy eto zany zay eo anatrehany ty tenin'andriamanitra ty
mariako tsara tsika miresaka tenin'andriamanitra eto fa tsy miresaka am'le fijery mampalahelo be le hoe mila olona matahotra an'andriamanitra ny firenena tsy zay ny resaka tsika eto fa le mijery mahitsy an'le fahamarinana eto zany ary zay na boka ny oza na fateny oza zafaty tsy hoe boka maty izy satria ny antony any am'le zavatra tsy tokony nonraisiny raha ny marina dia nitaranaki levita sy ny mpisorona no tokony napakatra amin'ny fiaran' Jehova no tokony hoe sary-piaro tamin'le izy fa saingy any amin'ny tsy tokony nidirany zany nidirany dia lasa tezitra tamin'ny Andriamanitra pasteur Joseph ary zay hoa le mampatsiatsika hoe misy vanim-potoana ny andraikitranao anatin'ny fiangonana misy anao dia ajao tsara ohatra hoe mpanao délivrance ianao dia zay ny nametrahan'Andriamanitra anao nosoran'Andriamanitra ho tsy haiko sampany intercession ianao nampidera tsy fantatro dia zay ny andraikitranao amin'ny mahapasteur dia zay ny andraikitranao zay zany le fizarana andraikitra eo anatren'Andriamanitra satria raha vo tsy mandeha arak'izay pasteur dia mitera-doza zany le izy pasteur Joseph. Misy lesona azo tsoahana ihany koa eto raha mandreny pasteur atofo tsika moa teo ny resaka hoe efa niainany Davida hatramin'izay raha vo hanao zavatra izy a dia mantany ny hevitr'Andriamanitra mihitsy aloha miresaka mihitsy inona nisy fotoana zao izy nanatrika tamin'ny Filistina dia nisy fanontaniana mihitsy efa lesitsika teo anoloana hoe nametraka mihitsy izy nanontany hoe andeha hiady avy e inona ny ataoko dia tateo inaka nandresy izy satria izy Andriamanitra hoe mandeha any ianao dia nisy fotoana indray tonga indray ny fahavalo dia nanontany indray izy hoe andeha hiady ihany koa ve za diozy indray Jehova manao hoe mijanona ianao aloha eto fa zao ny zavatra ataonao fa teto ane pasteur ohatrany hoe ohatrany somary nandeha tsy de nisy tolo-tsaina loatra zany Davida teto dia lasa le zavatra tsy tokony ataony efa nitsindrinao teo moa le izy manao hoe lay sarety tsy izy no tokony hitondra n'lay fiara fanekena fa tena hoe mpisolo ny Jehova mihitsy na ny levita zay taranaky Aarona any ka na dia atao hoe tokony ho fitahina an'le izy dia lasa nisy karazana fahafatesana pasteur zany hoe vokatry ny tsy fahalalana ihany koa ny mpitalika zany ndrindra ny mpitondra fivavahana dia mila mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra mba ahafahany mandray tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra mba ahafahany mandray révélation ahafahany mandray ny vision taridalana rehetrarehetra amin'ny zavatra zay atao fa raha vo mandeha amina fahazarana fotsiny pasteur na mandeha amina fombafomba raha tokony ho fitahina ho an'ny olona dia lasa mamono olona satria zay le zavatra misy teto raha ny fijeriny maolona ne inona moa zany raha maha-olombelona hoe inona moa no tokony fahadisoany oza satria tena fahasarym-piatsotra be mihitsy le izy hoe ahoana kosa moa ny fiara no azeran'ny omby dia tena fahasarym-piaro tsy maha-olombelona zany tsisy fahadisolo mihitsy teo fa tsy zay anefa lay programme an'Andriamanitra tsy zay anefa le zavatra napetraka Andriamanitra dia anka lasa vokatry ilay tsy fahatakarana tsy fahalalana dia lasa mitondra fahafatesana le izy ozy izy ny Baiboly ringana ny olona noho ny tsy visin'ny fahalalana ka ilaina foana ray aman-dreny hoe ny mpanompon'Andriamanitra anankiray na ny mpitarika anankiray mifandray tsy tapaka avy amin'Andriamanitra mba ahafahany mandray tolo-tsaina mba ahafahany mandray zay tokony atao amin'io asa zay ametrahan'Andriamanitra azy io teo moa dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe nyrehitra tamin'i Jehova mihitsy na ny fahatezerany Davida ary tena nanapa-kevitra izy manao hoe aloha ajanony ty zavatra ty kanefa le izy tsy dia le fahafatesana loatra ny tena hoe tokony ho raisinao anatin'le izy fa tena tokony hitondra fitahina be io dia voapirofo eo ambany eo hoe ay le fiarana amin'Andriamanitra ay ny fitondrana nyty fiarany fanekena ity tsy mitondra loza fa tena mitondra fitahina rehefa mandeha tsara araky ny sitrapon'Andriamanitra ay mandreny pasteur eo amin'ny andininy fa7 izy hoe ary Davida natahotra ny Jehova tamin'izany andro zany ko anao hoe nahoana no entina ty amiko ny fiaran'i Jehova ary Davida dia tsy nentina mindra ny fiaran'i Jehova ao aminy ao an-tanànan'i Davida fa navilina ao an-tranony Obed-Edoma Gatita ary mipetraka tao 3 volana tao an-tranony Obed-Edoma Gatita ny fiaran'i Jehova ka dia notahiany Jehova Obed-Edoma sy ny ankonany ny zavatra tsara mariana tsara eto pasteur
dia lay toepo nandray an'ilay fiara ny fanekena zareo tsara ohatra hoe misy olona ohatra zany a mampandroso asan'andriamanitra ianao anatin'ny tokantranonao manahoana ny toeponao mandray an'io asan'andriamanitra io ohatra hoe ny tranonao natokana anaovana fiangonana na anaovana cellule de prière ohatra dia tena vokatry ny fonao ve tena vokatry ny fonao ve le izy sa hoe mety tsara velatsy reo mantsy misy misahatra ohatran'izany misy tena olona tery mihitsy fa misy olona mety tsara velatsy ohatra hoe ena maso an'le pastera na ena maso an'le mpanompon'andriamanitra dia ataovy ato aminay ny vondrom-pavaka na ataovy ato aminay ny fiangonana nefa io tsy akasitrahany akasitrahany fona io dia iny le nahatonga ny fahafatesany oza zany hoe ny fampandrosoana asan'andriamanitra nefa tsy vokatry ny fo dia miteraka abokana miteraka fahafatesana mampiditra fanana fahafatesana be lehibe dia miteraka ohatrany hoe loza tsy apoizina mihitsy ho an'ilay fianakaviana ray manontolo ary zany natonga nyty ozy ity maty teto ary natonga ny firehetan'ny fahatezerany davida satria andriamanitra ny mandika ny vosy ny fo fa tsy davida tsy nahita tao anatin'ny fon'ny olona fa le fahatsora-po avy ety ivelany no hitany le fahasarpiaro avy aty ivelany ohatra zany rehefa le hoe manao asan'andriamanitra ianao ohatra hoe manangana trano fiangonana ny ao amin'ny toeram-pivavahana misy anao na misy ilana vola ao anatin'ny asan'andriamanitra dia zao aleo mihitsy tena tsy manao rehefa tsy vokatry ny fo satria ozy izy ny soatra masina hoe zay manome ampifaliana no ankasitrahana misy olona mantsy naray manome sady monomonina misy olona naray manome izy ao anatin'le fiangonana sady miteny manao to za foana koa ny manao iny dia aza de za foana ny manao mba mitenena amin'ny hafa jereo tsara pasteur zay nafata n'ity oza ty aleo zany tonga dia mipetraka fotsiny hoe tsy anao a fa zava-doza be zay pasteur Joseph jereo tsara ny tapany faharoa teto dia ity nisy an'ity Obed-Edom Magatita ity zany hoe Filistine hafa firenena fa i Obed-Edom Magatita nampandroso n'ilay fiaran'andriamanitra tamin'ny fony madio tsy no nitahotra ny davida fa i Obed-Edom dia natakatra sady nahalala fa raha mampandroso ny fiaran'ny fanekeny io satria ao amin'io mifanatren'andriamanitra dia mitondra fitahina ny fanatren'andriamanitra ny baiboly tompo dia milaza manao hoe fa eo amin'izay toeran'ny fanahin'ny tompo no misy fanafahana za tena milaza amintsika ato anatin'ny tokantrano hoe amin'ny fotoana ianao miara-miasa amin'andriamanitra na nytokantranonao asiana vondrom-pavaka na manolotra ny volanao ianao eo anatren'andriamanitra ka nataonao amin'ny fonao dia jereo tsara ny tantarany ty Obed-Edom Magatita ity fa notahian'andriamanitra izy ary tena telo volana monja dia namadika ny tantarany Obed-Edom Magatita ary notahian'andriamanitra ary avy eo nisy tatitra nakany amin'ny davida manao hoe tena notahiana be Obed-Edom vokatry le fiaran'ny fanekena dia iny davida dia naniraka hoe ndao alaina fa tena lasany zareo Filistine ray zany ny fitahina tao anatin'ny telo volana monja dia hita le fiovampiainana mahagaga pasteur telo volana ny zavatra anankiray rehefa taonao an'ny tompo amin'ny fitiavana amin'ny fonao manontolo tsy misy fihetsaram-belatsy tsy misy sitraka aman'olona tsy misy tambiny aman'olona tsy ilana dera amin'izy na amin'izy fa nataonao an'ny tompo telo volana monja teto dia niova ny fiainany Obed-Edom Magatita ary Obed-Edom Magatita ne teto tsy miteny manao hoe alaivo le izy fa zarany azy teo fa i davida ava ty ivelany aty tao anatin'ny telo volana rehefa nandinika dia nahalala manao hoe inona moa zany nafaty an'ity ozy ty naninona le fiaran'ny fanekeny Jehova no tsy nakarina dia nahalala tsara mihitsy izy fa nisy fahadisoany ihany zao tao pasteur Joseph zany re avana no tiana tsindrina amintsika hoe amin'ny fotoana rehetrarehetra aleo foana tena azo antoka ny fiarahantsika amin'andriamanitra aleo foana tena azo antoka hoe ao amin'ny tokantranonao andriamanitra amin'ny asanao andriamanitra amin'ny fianaranao andriamanitra aoka foana tena ho azo antoka hoe amin'ny asa fanompona zay ataonao andriamanitra zay ny natonga ny jabeza ny laza rehefa nivavaka jabeza d izy manao hoe engany hotahinao aho ka ho amiko ny tananao hoe ho amiko ny tananao dika le hoe ho amiko ny tananao dia hoe naizanaiza toerana misy ahy dia misy ny fanatrehanao foana andriamanitra naizanaiza toerana misy anah dia misy ny fombanao foana satria rehefa momba andriamanitra tsy misy fahavalo ajanona eo anoloany zany mpanompon'andriamanitra zany ny fitahina tao amin'ny Obed-Edom Magatita mazava ho azy
fa tsy nisy fahavalo sananafika azy satria andriamanitra mihitsy nytao pasteur notain'andriamanitra ara-pahasalamana notain'andriamanitra ara-bola notain'andriamanitra amin'ny resaka ara-pifandraisana notain'andriamanitra amin'ny resaka ara-panahy sy ny zavatra maro samihafa fiadanana tsy mbola niainao be de tao magatita hatramin'izay ny ainany dia noraisiny tamin'andriamanitra vokatry ny hoe fampandrosoana an'andriamanitra tao anatin'ny tokantrano. Misy zavatra sala amin'izao ihany koa azo soahantsika amin'ity lesona ity pasteur. Andriamanitra efa mijery olona anankiray a tsy le zavatra tony zany no tena iny hitan'andriamanitra iny fa lay fomba hoentin'le olona manao azy. Misy karazan'olona mantsy hoe ohatra hoe ny ahitana anazy dia manompo an'andriamanitra izy, ny ahitana anazy dia mafana fo be izy, ny ahitana anazy dia tena rano fijery ivelany zany a dia tena hoe maresy lahatra fa lay fomba hoentiny manao azy araka napitanao teo manao indraindray izy any ambadika monmonina, indraindray misy fotsy dia madio loatra misy fotsy tsy dia marina loatra zay hoentiny manao an'io fanompona io. Ny fanompona rehetrarehetra iavana ny zavatra ho ataontsika ho an'andriamanitra dia misy valiny tsara avokoa io ary zay ny ten'andriamanitra andriamanitra ozy izy a tsy mba tsy marina ka nadino ny asa marina zay ataontsika eo amin'izay ametrahan'andriamanitra anao raha manao an'izany ho an'andriamanitra ianao manao an'izany amin'ny fahitsi-po ho amin'ny famarinana tanteraka amina fahadiovam-po raha amandreny pasteur atofo dia tsy maintsy andraisanao valiny eo ozy itsika aminy hoe ao anatina fotoana fohy ao anatina fotoana fohy dia hitanao hoe manao zavatra ho anao andriamanitra mietsika ho anao andriamanitra eto zany a dia miantso atsika tsirairay avy indrindra ianao manana andraikitra any amin'ireny fivavahana ireny a tena andriamanitra ny nametraka anao eo, andriamanitra ny fidy anao ary andriamanitra ny nametraka anao eo a tsy manaonao foana. Andriamanitra rehefa mifidy pasteur tsy manaonao foana zany fa tena zavatra fantany tsara mihitsy ny zavatra tokony ataony ary ao ambadik'izay raha tena mandeha mahitsy ianao tahaka ny nataonao be de tao ma zay ambaratsika afa firenena ozy izy ianao teo fa zao notahin'andriamanitra nambenin'andriamanitra riavana malala andriamanitra te hitanao a andriamanitra te hetsika eo amin'ny fiainanao a fa zao mila mandeha tsara araka ny sitrapon'andriamanitra ianao ray aman-dreny. Amara-parantsika azy nylesina tena goavana be fa 5 angamba izy teo sa fa efatra dia vakiko kely le izy eo amin'ny 5 dia ozy ny soratra masina hoe ary davida sy ny taranak'Israely rehetra nitsinjaka teo anatrehan'i Jehovah tamin'ny karazany zava-maneno rehetra natao tamin'ny hazo kipreso dia tamin'ny lokanga sy ny valia sy ny amponga tapaka sy ny korintsana ary ny kipantsona. Dia toy izao koa ny famakinan'ny soratra masina eto amin'ny 9 faraparana eto ny 9 fa 20 hoe ary kosa davida tamin'ny kala teo anatrehan'i Jehovah zay ny fidy no ny rainao sy ny ankonany rehetra ka nanindra io mpanapaka ny Israely olon'i Jehovah eny teo anatrehan'i Jehovah nitsinjahako ary mbola hivazina kokoa noho izany aho zao ka ataoko tsinotsinona ny tenako nefa hiaraka anamboninahitra amin'ny retovavy natsoinao reo koa aho ka dia tsy nananjanaka mandra-pahafaty mikala zanaka vaviny Saoly. Lesona angezabe ozy aho satria eo amin'ny ty resaka fiderana an'Andriamanitra ity rehefa napakatra an'io fiara an'Andriamanitra io Davida dika leo napakatra le fiara moa zany mbola zavantsika foana hoe miantso an'le fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny toerana anankiray satria ny fiaran'Andriamanitra iny zany no misy le fanatrehan'Andriamanitra. Dia raha tadiditsika ohatra tamin'ny andron'ny Mosesy dia tsy niainga mihitsy Mosesy sy ny zanak'Israely raha tsy niainga tamin'ny alalan'io le andro rahoana sy andro avy teo amin'ny fiara io ny toromarika nomen'Andriamanitra dia nisy fotoana 2 volana 3 volana misy fotoana adiny 1 adiny 2 miankina amin'ny foana zany dia tsy resy mihitsy ny zanak'Israely rehefa miaraka amin'io fomba an'Andriamanitra io zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra zany pasteur rehefa tahin'Andriamanitra tarihan'Andriamanitra na inona ataony tsy resy zany ary tsy mety raraka zany mihitsy fa tahin'Andriamanitra foana ianao amin'izay ataonao rehefa mahay tsara miainy feo an'Andriamanitra ka manaiky ho tarihany fanan'Andriamanitra dia tsy maintsy tahin'Andriamanitra zany olo zany. Teto amin'ity tenin'Andriamanitra zay nobakitsika teo tia dia rehefa niantso an'izay fanatrehan'Andriamanitra izay Davida
zany hoe naka n'le fiaran'andriamanitra dia tsy nalainy tamin'ny fomba tsotsotra le izy fa mitsinjaka izy teo anatrehan'i Jehovah izy ny tenin'andriamanitra. Zany mitsinjaka zany angambany a tsy manao croisé le bras ohatran'izao na hoe mipiripirina kely fa le fitsinjahana avy ao anaty vokatr'ilay hafaliana dia tsy vita zay fa niaraka tamin'ny karazana zava-maneno rehetra, lokanga, valy, apokatapaka, koritsana, arkipatsona, ratsorona, dia miaraka amin'ny clave, miaraka amin'ireny flûte, inona avy, zava-maneno, gitara, saxophone, be dia be, reny farara reny zany, sy ny maro samihafa zany, dia nentina nideranan'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana zany. Zao mantsy pasteur, ny fiderana tamin'ny fifaliana sy ny fitsinjahana teo anatrehan'Andriamanitra ny marina dia avy any an-danitra izy io. Ny original an'io zany dia tany an-danitra, satria tany any an-danitra any rehefa makany ny olona anankiray dia fiderana foana ny any pasteur Joseph, ary n'olona 420 sy ny zava-manana na 4 araka ny voalaza ny bokin'ny apokalipsy hatramin'izao, amin'izao retenenantsika izao, hatramin'ny fiandohana ka mandrakizay miaraka amin'ny olona voavontsy rehetra dia mideran'Andriamanitra andro manalina, mideran'Andriamanitra andro manalina. Hitanao fa ny zava-mananaina rehetrarehetra dia noforonina hideran'Andriamanitra, ka tany an-danitra tany zany ny fiderana. Fa izy io rehefa mitsomy Satana, i Lucifer, satria izy ny lehibe ny mpitarika fiderana tany an-danitra, dia rehefa nitsomy izy dia nazera teto ambonin'ny tany dia miaraka amin'ny ekipany amin'izay izy eto, miaraka amin'ny ekipany, dia ohatrany hoe izy indray ny tompon'ny zava-maneno, izy indray ny tompon'ny fiderana, izy indray ny tompon'ny hafaliana. Dia jereo tsara fa ny akamaroan'ny mpivavaka mipiripirina kely na mihira aza ohatrany mampalahelo kely, mampalahelo, tena mampalahelo, ary tsy samihetsika any am-piangonana, tsy samihetsika, satria ohatrany hoe manota olo zany raha vao mihetsika. Nefa ny fiderana tamin'ny fifaliana avy any an-danitra mihitsy no latsaka tetỳ ambonin'ny tany, dia najambainy Satana zany masom-panahin'ny olona amin'izao fotoana izao. Dia inona ny zavatra mitranga? Ny mpihira n'izao tontolo izao, ny hira reny mpihira vetaveta fihira ireny, reny olona mampandihy fitomenana eny ambony estrada reny, reny ray zany lasa ohatrany hoe manome fifaliana. Mialatsiny amin'izany voambola zany fa ny tena zany mihitsy nisy fa ny akamaroan'ny kristiana zany dia mipiripirina kely, tsy mbo afaka mihetsika na dia nitongotra azy. Raha manao spectacle reny dia matetika pasteur kristiana no manome azy ao. Zay ka le kristiana tsisy fifaliana any anatin'ny fiangonana, tsisy fifaliana anatin'ny fiangonana zany ane ndraindray ny pasteur amin'le hoe misy vahoaka an'Andriamanitra ihany avy any amin'ny fiangonana hafa, mifindra fiangonana hafa izy, dia rehefa miteny azy le pasteur hoe fa manino ianao no mifindrafindra fiangonana fa very any ianao, dia ato amintsika mipiripirina be loatra ko ary zay ma afaka mbonfaly, afaka mandihy, fa ato amintsika ohatrany anisan'izany pasteur zany tsy azo afenina zany rehetrarehetra zany. Ka ny taranaky Davida, ny taranaky Davida avy amin'ny taranaky Davida aran'ofo Jesosy Kristy tompo, zay nateraka tao amin'ny Davida zany dia mahay mifaly eo anatrehan'Andriamanitra, mahay mitsinjaka eo anatrehan'Andriamanitra, tia mideran'Andriamanitra ary tadidio tsara ne fa teto aza dia ny vadin'ny Davida i Mikala zanaky Saoly, zanaka vavan'ny Saoly faharoa izy io raha tsy diso io ny vadin'ny Davida voalohany. Dia rehefa nandihy Davida dia ozy io ramatoa io manao hoe indray ty adalany ty mpanjaka, dia tsy mba malala menatra lianitseo iny, azo kantoka fa i Mikala ohatrany hoe tsy dia miteny amin'ny fony ngamba ohatry mivazivazy, efa inona ary tia nataonao, ianao hoe tsy mba malala menatra, ny voninahitra ao ianao ne mpanjaka ianao ne filo dia inona ary ty ataonao ty. Dia ozy Davida zara mbola hivazina misimisy noho izany eo anatrehan'i Jehovah. Za tsy mandihy ho anao ry Mikala, za tsy mandihy ho an'ny Israely, za tsy mandihy satria misy zava-maneno, fa mandiha satria nampandraisy anay n'Andriamanitra eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Dika zany mila mitsitsaka, mila mifaly, mila miravoravo zay koa le baiboly miravoravo amin'ny Jehovah dia omena anao zay arian'ny fonao. Dia inona zavatra nitranga ozy ianao? I Davida tsy nanozina ny Mikala, fa notsarain'Andriamanitra teo Mikala hoe mariky ny tsy fankatoavanao an'izay fihetsiky Davida zay dia momba tsy miteraka ianao mandra-pahafatinao. Ny fanany famombana, ny tsy fahavanona nanaka, ny tsy fahavanona an-jaza, fanany fahafatesana dia ninjera tao Mikala tao. Fa ny fitahian'Andriamanitra kosa dia niraisiny Davida satria na nifaly sy ny ravoravo teo anatrehan'Andriamanitra Davida tamin'izany fotoana zany. Zava-dehibe ny fiderana, zava-dehibe, ary tsy azo amaivanina mihitsy ao anatina fanompona
ny fiderana misy amintsika naray tsy mahazaka ny fiderana reny le fiderana mihetsiketsika reny ohatra hoe misy alelale mpanaka atao anakiray iny mba ho tiako be zay hoe totorebika tsika androany nana tsy misy ohatra zany asandrataony mpanjaka de misy olona tsy mahazaka an'izany hoe inona koa ary tira metanetana be ty inona koa ary tira mampitetehaka be ty mampietsiketsika be ty kanefa zay mihitsy tompoko le ara-baiboly tsy zavatra mboamboarina zany tsy zavatra tefitefeny zany tsy dogma na doktrinana fiangonana zandriny zany fa zany ny marina paster joseph mamarana zava-dehibe zay ray aman-dreny ary inoko fa dia tafita tany amin'ny olona tany a ny lesona zay no raisina atao anatin'ny ten'andriamanitra Samoela Vahao toko fahenina io ary ilaina iavana mifaly tena ilaina ny fanompona dia fiarahana amin'andriamanitra zany tokony ho fifaliana foana zany ahoana moa tsy faly Davida fanatrehan'andriamanitra zay tonga eo aminy ary tsapany mihitsy hoe manomboka eo a tsy ho esin'ny fahavalo itsony izy mafaly ane zany ve de tokony ampanjonitra paster ka de isaky ny hoe tsy mahazo mifaly tsy mahazo midera fa de ny tokony atao amin'izany de hoe raiky feno antra ity ny zanakao a sady amin'iny miketrona amtareha mangano hoany ohatran'ireny olona voakapoko reny reny akoa tsy hoe tsy azo atao reny reny a fa tena ilaina mifaly eo anatrehan'andriamanitra ilaina mifaly Andriamanitra mampandresy anao zany endrika faly no tokony hanomezanao voninahitra azy a ilaina miravoravo a atsika de tena ao anatin'le mifaly sy miravoravo mihitsy pasteur tsika de tena ao anatin'ilay mifaly satria hitatsika hoe manao zavatra ny Andriamanitra zay toetsika mampandresy a manasitrana ny marary a manafaka amin'ireo karazana fampahoriany fahavalo rehetrarehetra ny Andriamanitra tsika raha loatra raha mba hitona ny olona mba hifaly isika hitona ny olona nome voninahitra an'Andriamanitra zay ngamba ny fatia hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay fampianarana zay afaka nozaraina taminao teo zay a izy nometsika voninahitra hivavaka isika tompoko raha eo mankasitraka anao zay noho ny amin'ny fahasoavanao rehetra tombo za de mino fa zany teny zay nampitondrainao zany a de isy fetraikany amin'ny fiainan'ny olona be dehibe mantsy ny olona tena mahatsapy izy hoe ohatra ny fahareseny zany ny fiainan' Jesosy misy mahatsapa hoe tena misy karazana eo ratsy mihitsy zay taky ny nanjoan'ny aoza no manjo sy mampahory ny fiainany fandroany tompo ny miaraka aminao de misy fandresena ny miaraka aminao de misy fifaliana ny miaraka aminao a araky ny fampianarana zay namenao teo dia tena hoe fandresena mitoy zany a ary tsy azo ny fahavalo ataona inana inona fa afaka sady ao an'ity tokatrano zay nampandroso ny fampianarana ity ho tahinany eny tokatrano taky ny tahina ao amin'ny tokatrano ny obe de toma tahinao izy mba mizay ananany rehetrarehetra de inoko fa ho tahina ihany koa ny olona ho tahina satria ny fampetran'olo ny teninao tompo dia mampandroso ny fanatrehanao izy ary efa eo ny fanatrehanao a de mirotsaka zay fitahinao zay a ny voninahitra ho faratampony mankasitraka raiko a voninahitra ny anaranao misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen ray mandreny pasteur makasitraka tompoko nanaraka hatramin'ny farany a ny fitahin'ny tompo de tononao amintsika rehetra Samoela fafitondray no resantsika amin'ny fotoana mapety azy a anjaranao mba mandray zay tandrifinao amin'ireny fampianarandreny a ny fampianarana eto moa zany tsy hoe zana ho ampianarina fotsiny le baiboly fa mba hitondra lesona tompontsongeza be ho atsika izany fampianarana izany ho tain'Andriamanitra tsika tompoko veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy hianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tomposaina sy atolotry ny pasteur
Rakiary Malala Sertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Semarivony manasa antsika rehetra tovoka. Amin'ny fofenan'ny fifaliana no iarabanatsika menakafy mpanaraka ny fandarana impacte amin'ity fotoana ny mahafinaritra ty pasteur Ertina miaraka aminao misy an'izy telo mianaka ireto eto an'loatsika miarabanareo telo mianaka tompoko iza ny anarany anabaveto mo Chantal ary ny anavavy Sylvia Chantal ya mpianaka anareo ato reny mamanao izy ya iny tompoko inona ny zavatra hijoronareo mianaka vavolombelona zany joroko vavolombelona zany dia aretopo zay nahazo nanandritra ny fotoana zany maty kelikely ny vadiko dia narary foa dia mitobotoboka be koa ny foko mitobotoboka be foana dia efa nitetezina dokotera nandeha tamin'ny dokotera natao an'ity le hoe inona le any amin'ny dokotera le matory amin'ny fandriana zao dia atao CG atao zany hoe CG zany inona natao le CG inona natao anatin'le foko zany natao amin'le CG na dia tsisy ninina mihitsy ty eo amin'ny fonao teo sisy le tao amin'ny hôpitaly natao tao amin'ny hôpitaly tsisy ninina mihitsy dia teniteny dia niviteny dia nitsabona tamin'ny dokotera ihany dia nentin'ny patroko indray patroko izay indray nitondra anao hoe andao izy ianao tsabokany amin'ny dokoterako indray dia nahitany tany amin'ny dokotera indray koa dia mbola natao an'ilay CG ohatra n'izay andray tsisy ninina mihitsy dia teniteny dia ninam-panafody telefona ninam-panafody tsy mety afaka mihitsy dia ozy indray ny olona mandana ozy ny olona mandeha makarozy izy misy olona manao an'ireny le mihinana an'le ina le raviravin-kazo ireny tamin'ny dia natao koa ireny fa tsy nisy fanasitranany mihitsy tsy nisy dia teny nandritra teny taona teny dia vola ny lany tamin'izany tena vola mihitsy ny lany tamin'izany fa tsisy fanafany mihitsy ianao moa zao firy taona 4 taona zao dia maty vady ianao tamin'ny ianao firy taona ianao maty vady tamin'ny 2013 zao ny vadiko ny maty dia tao amin'ny natony 2 taona tao zany nitondranao le arety ahoana ny fiseho an'le areti-ponazo anao tamin'izany fiseho an'le areti-po zany rehefa le matory amin'ny alina iny vao tena miseho izy ohatrany hoe tsy dia matory zany fa ohatran'le vao rendremana fotsiny dia ohatra misy manaitra dia iny dia mitobotoboka be mihitsy ny foko dia tamin'izay moa izay mianaka sy ny vady ny ray trano izay tamin'izay moa mbola tsisy trano mipetrahana dia ny ray trano izay tamin'izay dia ozy izy ako mantsy foazoko indray rehefa reo matory be arety aviany indray fa mitobotoboka be indray le foko izay indray le izy fatany dia foaziny ireo dia miara kopakopahany ao voakany tokotany dia mijanona kelikely le izy dia mijanona le izy dia rehefa mijanona kelikely iny dia matory indray dia iny indray le izy fa tamin'indray tsy ohatrany tsy avelany matory ianao zany sady ohatrany hoe sepotra sady sepotra mihitsy mitobotoboka be dia sepotra dia sepotra dia tsy avelan'ilay izy matory dia isaky ny olona le izy no mety hoe metsika amin'ny alina ihany amin'ny alina ihany fa izy tsy metsika amin'ny atoandro izy tsy metsika mihitsy izy amin'ny atoandro tsy maninona izy amin'ny atoandro fa amin'ny alina ihany izy vao tena miseho tena mihetsika
dia ohatran'izay foana dia nentina dokotera nentina amin'ilay mpanao rakandro reny fa tsy sirana dia isan'andro san'andro vely izy mety isan'andro tena isan'andro dia tsy matory ianao zany tsy matory mihitsy rototinao zany tsy dia matory tsy matory mihitsy mandritra taona tamin'ny aorinana nafatesan'ny vadiko iny tsy dia mitobotoboka be foana tena mitobotoboka tena haingo mihitsy ndraiky izy jereny hoe io akanjo koa fa tena miaingainga tena miaingainga tena manao an'iny akanjo iny manao ohatry zao mihitsy dia rehefa amin'ny alina be zay ary tsy matahotra tsony fa mivoaka eny an-tokotany dia eny izy nikopahana fa tsy raha ohatsany izy dia sempotra dia ny dokotera ve tsy mahita nin'inona ao tsy mahita nin'inona ataon'le SSR eny fa tsy mahita nin'inona tsisy nin'inona mihitsy miteo izy izy ny dokotera dia miala maina fotsiny ao meny mpanafody ilay aloha hoe mampananonanina an'ilay izy a ohatrany hoe mampatonitony dia mena fahapatoriana dia tsy eny matory aloha zao matory fa rehefa ohatrany aveo tairin'ilay zavatra ilay dia iny ilay fa midobodoboka ihany tsy mety mihitsy ilay fahapatoriana zany tsy mampatory anahy mihitsy ilay izy dia efa nandehananao daholo ny mpanao rokandro nandeha tampitaiza ireny koa anao sa tsy tena tsy nandeha pitaiza anao fa ny dokotera sy nandeha dia ahoana no nafaka anao dia nafaka anahako nisy an'izay olona izay teny akaikinay mivavaka tato nareo moa izy mipetraka nosy be mandrato nosy be dia nisy olona zay tato tany akaikinay mivavaka tato dia andao mba hoentina andao nareo mba hivavaka anay aloha dia nety mivavaka tato zay dia zay nandritra ny vavanay tato zay vao vavaka kelikely tato zay dia ohatrany tsy hitako akory any nafahan'ilay izy hoe tamin'inona dia izay ilay izy dia sitrana tsy fa nareo tsy hoe nahita fandarina tamin'ny telena na iny tamin'ny radio kory fa le olona io mitondra anareo nahita ihany zay aloha nahita ihany zay aloha zay fa io olona io no mitondra anareo nakateny tena le olona mihitsy no mitondra hoe andao izy nahita ihany zay dia tonga anareo dia resy lahatra sa salasala aloha nareo hoe tonga dia resy lahatra ka tonga dia resy lahatra mihitsy fa tsy salasala fa tonga dia resy lahatra dia ahoana no nahafaka anao tsy henoko-henonao kory hoe ahoana no nahafaka anao fa tonga dia afaka mihitsy tena tsy misy vavaka natao anao ve ohatry zany vavaka ena atao ilay délivrance ka zany natao délivrance foana teo amin'ny firy andro na firy volana taonao mivavahana atao amin'ny tsy naharitra mambolana fa ohatrany hoe tafatafabolana teo fotsiny mivavahana dia nivavahana dia délivrance dia zay fotsiny dia sitrana dia tsy hitako hoe ahoana fa sitrana ho azy fotsiny dia zay dia za gagabe mihitsy hoe tamin'ny oviana no za te sitrana ny aretim-po fa ohatrany tsy hitako fotsiny hoe ohatrany lasa mahita tory be zay fotsiny dia lasa ohatrany tsy midobodoboka tsony izy mandako zao eno vavahana ny délivrer hoe tsy metsika devolona tsy mety tsisy ninina seo fa ohatrany mangoritsina be fotsiny ny tenako ray matory mangoritsina be fa tsy metsika dia zay vavaka tapabolana zay tonga dia afaka ena tonga dia afaka dia tsisy ninina tsony tao anatin'ny efa taona maromaro rehefa teo mitely taona efa taona tany zany tsy nanina tsony tsisy ninina tsony mandako zao fa afaka tanteraka mihitsy hitanareo tsara zay nahafaka ny mamanareo zay neny ava hitanareo tsara koa fijalina ona tsara fisehoan'le fijalina taminao nefa izy tsy maintsy miasa foana izy tsy nona zany afa miasa avany izy aloha izy tsy dia mavita raharaha ozy izy eo ampiasana fa eo mandeha fotsiny sale hoe le reraka sady le vola ilaina am'le ijabona anazy dia avany izy dia efa mandray fandriana le dia zay atorony olona misy an'izany le glasy kely aorita kely reny rehefa ataony eo ambolo hoe tsika hoe mampangatsiitsika ave sa ahoana dia atao anaty-loha iny dia asiana sary-doha dia apetsaka ao efa zay zavatra natorin'olona rehetra zany nataonay daholo fa tsisy fanafany fa taty ihany no asitrana dia enina mihitsy hoe afaka ianao zany tsy miverina tsony le midobodoboka be tsy miverina tsony tsy midobodoboka tsony mihitsy saranany tompo zany i Sylvia koatra ny manana fijoroa vavolombelona ino zatra ny tompo tanao dia za koa sy paster nisy an'izay zanako maty foana dia tamin'ny mbola tsy mivavaka efa mivavaka any moa za zany fa tany fiangonana hafa dia tamin'ny misy fanana fahafatesana zany firy zanako eo maty anakoroa mianakany dia ray zao ny any vava ray fa araiky ambe folo taona dia tamin'ny 2016 ny zanako no maty zany dia nisy areti-po tamin'izay ahako dia za koa narary be foana dia efa nijabony efa nitaizazitaiza zay atorin'olona rehetra koa dia efa nandananay daholo tsy mety za amin'ny alina koa zay na zany na amin'ny atandra ny lahy dia metsika foanany dia lasa zany zay zobaviny andotsika andeha hivavaka dia zay zobaviny foana moa dia tamin'izay tsy za na za tantànana kely za fa za tsy afaka mandeha dia
na mandeha taxibiara dia ana taxibiara asepotra zany vao mitsakota na vao mitotona le tobila dia efa asepotra ako rehefa tsy mahazo iny dia mandeha moramora kely dia lasa zay dia mandeha vavakaty foana ny ako mandeha maraina mandeha amin'ny etamby mandeha foana isan'andro da tsisy miaraka azy za dia za rery mandeha dia lay mijanona kely foana tsaika impiry mijanona vao tonga ty am-piangonana fa za zany mifonoko zany hoe za tsy maintsy sitsana mba za hoe tsy maintsy tonga any dia atao délivrance foana rehefa nalany fisoroana amazako ny sitra teo firy taona tao tondranao zay retan'zay mambolambolana izy fa tsy amam-bola dia taorina ny nafatesan'le zanakao dia zay no zatra mahazo anao nenao ndray zany amin'ny atoandro no seho sainanao isanasan'andro tsy matory amin'ny alina dia amin'ny dokotera fampatoriana konkoa dia mihinana le fampatoriana akony a dia amin'ny efatsasasany tsy maintsy taitsa foanany tsy lany veniny dozy le fanafody dia taitsa foanany akony dia faran'izay ozy mba manesa tsy izy le fanahita le aretany izy tsy mety tsony izy izy mihinana fanafody izy izy sady tsy mandeha dokotera tsony tsika ozy izy fa mandeha mivavaka dia rehefa tsy za ozy izy sitsana ka ahoana ianao tsy sitsana ozy izy dia nanomboka tamin'izay dia tonga dia narina daholo ny fanafody tao an-trano zany le fanafody fampatoriana sy fanafodina tension dia dabe mitsy ny fanafody meny dokotera dia tonga dia narina iny dia zaho dia tamin'ny rivan'iny dia efa tele mivavahana zany dia efa nanomboka natory tamin'iny ianao vanomboka vavahana fa nanomboka natory ako dia nandeha foana ny ako nandeha foana dia tsy mihinana le fanafody tsiny dia na ny olona ary gaga satria ny olona rehefa gaga hoe anaraka an'le zanako dia sitrana tamin'iny fa raha tazanina le fanafody fa ohatrany efa naingo volony dia volony satria za zany nahita le fanafody be dabe tao an-tranonay dia zany ataoko hoe satria zany za tena eo maharary dia eto ambony keto ohatrany efa etsatako zany hoe misy vato be mazefatsy be zay fision'lizy dia za zany tsy mahazo aina mihitsy fa asepotra dia maso koa tena tsy mbo malodolodo eny dia le teatory eny fa tonga dia mihinjinjy be foa ny maso koa tsy teatory mahitsy atoke tena mafy aty mahazo anaty io dia netsatatoke andeha mango daholo reto fampatoriny reto reto fanafody reto hoe amony tena zany zany hoe mango daholo reto fampatoriny reto dia alokoa za maty fa sady tsy zakako mihitsy mazao dia tamin'iny dia za moa mandefa télé amin'io mandefa le télé atsika amin'ny télé dia mijery an'iny dia misy teo fampaherezana sady le toritena tsy hoe hoana foana natao hoana foana le toritena dia teo an'izay la sasany hoe tena tsy mety ke dia zavatra nataoko teo dia atoke dia zay tonga dia natapa-kevitra anay tsy mihinana reto fanafody reto tsony fa tonga dia dia afaka ianao dia afaka dia ny fision'le anao zany ohatrany hoe malemy zay hoe misy mavesatra be zay dia mavesatra fa nareo tsy le midobodoboka sa midobodoboka sady midobodoboka ny anako dia tsy matory koa tsy amin'ny matory na tanjona alina tsy matory sady tsy mahina kanina zany hoe mamanao zany ny fotoana sitrana ianao na rary fa ianao zany misy fotoana tratran'le hoe fanahana fahafatesana le tsy nahazo aza mihitsy dia misy fotoana nanao délivrance anay tamin'izay hoe misy teny pasteur misy fahafatesana misy pasteur dia délivre pasteur tamin'izay zany anatona amin'ny pasteur dia misy fanafahafatesana dia avy eo niteraka anazy amin'ity zazy tevy sara nanotosa halleloia halleloia afaka anareo mianaka zao afaka sama tsara mihitsy ny bafisantala na ny asa ary mandeha tsara nomboka tahin'andriamanitra tsy miverina tsony le zavatra mitobotoboka sy ny tsara amin'ny alina tena tsisy neny ina miavatra mety mba ampitaina Sylvia amin'ny mpijery atsika afatra ampitaiko ampijery zany dia zany fikotsany jesosy rery any fa ianao zany zay rehefa nanena mihitsy raha tonga dia mivavaka zany sady tsy lany vola be nakarina fa ianao zany fikotsa amin'ny jesosy rery any halleloia sitrana tanteraka iana nahazo azy natsangana trano lamina mihitsy ny fiainana tena ny lamina zatra rehetrarehetra sara nanto mifanesi mihitsy ny fahasorana halleloia zay menakaby ary ohatrany hoe tahin'andriamanitra dia zany tahin'andriamanitra daholo fa ny akamaroan'ny fianakaviana efa mivavaka daholo izy efa miaraka aminay nefa zany efatra menadany zany manambady dia ny vadiny izy telo lareo zany vadiny izy efatsy reo zany vadiny izy telo zany efa mivavaka daholo dia le vadiny
tsy dia mandeha mahatsapa le fahasoavana tao pasoavana dia mandeha raha manaraka tsara lasa ohatra manaraka aleloha io tonga tsy hoe la ianompon'ny tompo mirary soa antsika menakavy a ho tahin'andriamanitra koa tsika mpanaraka fandarana inona fa zava-dehibe izay fandarana re antsika androan'izay a ho tahin'andriamanitra tsika tompoko veloma tompoko